Arivan'ny alatsinainy faefatra ny volana oktobra 2020 miarabantsika rehetra indray tompolasy ny vavy amin'izao ariva izao ary minasantsika anaraka hatramin'ny farany ny vaovao an-tsary eto amin'ny televiziona malagasy miarany ny vahaolana na ho an'ny syndikan'ny mpitsara eto Madagasikara na ho an'ny SADC hoeny mahazo arivo avy hatranintsika sady nandray ny SMM ny Premier Ministre teny mahazo arivo androany no nitafa ihany koa tamin'ny zareo ao anivon'ny SADC hoarahantsika avy hatrany miaraka amin'ny Jean Merambelson eo amin'ny sarina Alain Safidy Andriamampiantona. Tsy vao izao tsy akory no ny fanatrotava ny avy eo amin'ny SADC sy ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fefa nisy fiaonana teo amin'ny président Roakim Sisano sy ny général de brigade Camille Vidal tety amin'ny lampam-panjakana mahazo arivo ahoana ary no fizotra nyity fiaonana tamin'ity indray mitoraka ity mamaly antsika ny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta. Tonga tokoa ny SADC azo atao hoe karazana visite de courtoisie moa le izy sy niarany jedy zany inona ny zavatra vita hatramin'izay. Nahafinaritra moa ny resaka atao satria samby tonga saina daholo fa hoe miroso zany ny fialana amin'ny olana mba hahafahana miroso any amin'ny 4e république. Izy zany tsy hoe mila maneky izy satria efa décision raisitsika malagasy le izy malagasy ho malagasy fa azo ataotsika hoe observateur zany izy anjarany zany mijery ahoana ny fizotra ny fikarakarana ny zavatra rehetra eto amintsika eto anisan'izany ny fikarakarana ny fifidianana ny référendum zay moa nampandranisany zareo teo fa hoe nampahalalana ny zareo fa hoe fa nanomboka tamin'ny sabotsy ny ouverture ny propagande ny référendum zay atao amin'ny 17 novembre ho avy zao fa tsy hoe maneky ina moa nazona atao efa mandena izy zao ny fikarakarana rehetra ny fifidianana ny CENI no ny andraikitra anio moa araky ny fahalalana azy ary zay ny zavatra nitadiaviny zareo hoe mitady an'io comité indépendant hikarakara an'io fifidianana io ka anjarany zany mijery hoe inona ary ny tokony ataony amin'ny maha observateur amin'ny maha communauté internationale azy. Izay ny amin'ny fiaonana tamin'ny SADC fatao ihany koa ny fifanatrehana tamin'ny syndicat des magistrats de Madagascar izay fitiny ny Premier Ministre ho antsika eto amin'ny televiziona malagasy ny vokany. Mbola mandeha aloha ny fitokonana zao nefa niraisiko zareo dikan'izay zany afaka nandray azy aza tsisy zavatra tsy vahanany raha tsy amin'ny fanakalozan-kevitra ka izay mihitsy nirezaka eo androany jery ina ny tompony fomba zany mba amana ny olona io satria tsy ho tsara tsika rehetra ny raha ohatra hoe ho grevy lalandavana eto Madagasikara fa hoe jery zany fa ianao moa nilaza teo hoe tsy resy président ny tsy ho ihany zavatra ataony fa mety misy fahasahiranana hafa zao hatraminarainy iny zay ny votany. Mbola hitovy araka zany ny fifanantonana eo amin'ny SMM sy ny gouvernemanta satria tsy misy olana tsy ahitamba-olana hoy ny Premier Ministre mantsy ny mpanao gazety. Fandilotsika ho any amin'ny faritry melaky vetivety satria ny farana ny Zoma teo tany mainty rano ny lalaon'ny melaky takotako 12 andiany 2020 naritra 10 andro be izao tietsika ity izay nanasongadinana ranoray ny lafi ny fanatanjahantena ny kolotsaina any amin'iny faritry ny tonga nanely voninahitra izany tany an-toerana moa ny mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta mpikambana efatra ao anivon'ny gouvernemanta izay nitariny Premier Ministre Albert Camille Vidal Aurélia Rafringa. Ambohi-piaonana ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta izay notariny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta Général Vital Albert Camille ny teto amin'ny renivohitry melaky nandritra ity lanonam-pamarana ny lalaon'ny melaky takotako 14 andiany 2020 ity henikaja enimboninahitra noho izany ny vahoakan'ny melaky satria hatramin'izay niseny ity lalaon'ny melaky ity desambany izao no notroniny ireo mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta afaka miriaria tokoa ny faritry ny melaky amin'ny fananany ity lalaon'ny melaky ity satria ity no hetsika voalohany nisy teto Madagasikara ary tsy nitsahatra ny nankalazaina foana tao anatiny 20 taona niseny izay. Sehatra iray izay tena manandanja tokoa eto melaky ny lafiny fanatanjahantena profony zany ny fananany ity faritra ity solo tena maro efa nivoaka any am-pitan-dranomasina toy ireo ao amin'ny Baria Madagasikara.
Ny tsy fananana fotodrafitrasa manara-penitra nefa nombola olana eto an-toerana amin'izao fotoana izao etaeta ny faritry melaka ihany koa ny aha distrika ny komina Tamborano sy ny mba hanana ny distrika ny Ambatomainty ary antsalova ny tambazotra ny fifandraisana. Nakasitraka izany Andriamatoa Prime Ministre ka nampanantena avy hatrany fa ampita izany afatra izany any amin'ny filohan'ny fahefana avo ny tetezamita. Nararaotiny Andriamatoa Prime Ministre teto ihany koa nandritra ity lanonam-pamaranana ny lalaon'ny melaky ity ny andraisany olona rehetra anjara amin'ny fiatrehana ny fitsapan-kevim-bahoaka mba hialantsika amin'ity krizy ity. Fa afapo tamin'ny fanatotosana ny lalaon'ny melaky takotako 7 andeny afaroa amby roapolo na ireo mpandray anjara na ihany koa ireo mpikarakara ny fikambanana Sekadem no nandray an-tanana azy ity ary mbola izy ireo ihany koa no andray ny andeny fahatelo amby roapolo amin'ny taona ho avy. Aurelia Rafingana. Tratra ny tanjona amin'ny ankapobeny ho ireo mpikarakara tamin'ny ity lalaon'ny melaky takotako 10 andia ny faharoa amby roapolo ity ary afapo toraka izany ihany koa ireo mpandray anjara. Isan'ny nampiavaka ity lalaon'ny melaky andia ny faharoa amby roapolo ity ny fanasongadinana manokana ny lafin'ny kolontsaina misy ety amin'ny faritra. Na dia lazaina ho saridalana tokoa aza moa ny faritry ny melaky dia navelom-bola hatrany ny fahavitria ny mpandray anjara hiatrika ity lalaon'ny melaky ity satria ity no mba sehatra hifanenana sy hivondrona ny distrika 5 mandrafitra ny faritry ny melaky indray mandeha ao anatin'ny taona.